mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avindray tratra izao fotoana manokana ndraisantsika ny lesona lehibe izao amty anio ety alohan'ny derantsika ny amin'izany lesona izany anefa dia manasanao hivavaka isika ry Andriamanitra tomponay io velom-pisaoanao izahay satria mbola menao izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao angataka aminao izahay mba hitoetra eto aminay ianao ankehitriny hanazava ny tenao araka ny sitraponao ary koa mba tanlonaka tokoa ny fonay andray izany ka hanana fanetrehtena sy fitiavana avy aminao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao nitsangana tamin'ny maty ireo vavolombelona anankiroa toy ny resakitsika nitrantehanandro ty makasika an'ireo vavolombelona roa raha omaly rehefa nyvonoana ny vavolombelona roa dia hitantsika ihany koa fa tamin'ny fiafaran'ny revolutionna frantsay dia velona indray ara-panoarana io ny ten'Andriamanitra. Nisy ny fifoazana mahery vaika, nisy tahotra lehibe nahazo an'ireo izay nahita ny ten'Andriamanitra tonga hery velon'Andriamanitra ho an'ny famonjena. Tamin'ny fiafaran'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo dia nanangana lehilahy sy vehivavy izay nanolo tena hitondra ny filazantsara hatrany amin'ny farany tany Andriamanitra. Nampely ny afatry ny Baiboly aingana ny olona tahaka ny William Carré zany izay nakany ainy sy nandika ny Baiboly amin'ny teny paritra indiana ampolony maro. Misionera maro nalefa manerana an'izao tontolo izao rehefa natosiky ny herin'ny Baiboly. Tsy kisendrasendra raha taorian'ny revolutionnena frantsay no teraka ireo ezaka misionera maneran-tany. Teny velona ny tenin'Andriamanitra ary na dia tao maty azy izany teo anatsihan'ny olona maro dia velona trahany tao amponin'ny mpino ary nitsangana tamin'ny maty mba ho feny fahavelomana. Araka ny lazain'ireo faminanin'ny apokalipsy mialoha no hoe ny reharehafatatry Voltaire mpanoratra frantsay tamin'ny taonjaty fahavalo ambin'ny folo izay lehilahy tsy ninan'Andriamanitra raha ny teny indray andro nanao hoe ozy izy hoe mahavalana ino izy izy ny mandrefa olona roa ambin'ny folo no nanangana amin'ny fivavahana kristianina. Oriporifoky izy fa olona iray dia ampy androdana an'izany. Nisy taranaka ny fandimby hatramin'ny fahafatesany antapitrisany ny olona nanampy hiady tamin'ny Baiboly nefa sanatria aza ny ho velona fa tamin'ny toerana izay nisian'ny Baiboly zato tamin'ny andron'ny Voltaire ankehitriny dia misy bokin'Andriamanitra iray alina eny raha ehitsy mihitsy azy izany araka ny tenin'ny mpanavao fivavahana anankiray anisan'ny voalohany mikasika ny fiangonana kristianina dia hoy izy hoe riandrina izay namongomongo tantanana maro ny Baiboly. Azo atao ny mamely na manafoana ny tenin'Andriamanitra saingy tsy ho fongana na oviana na oviana izany. Maro amin'ireo izay milaza azo kristianina no manambany ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa mihitsy. Hitantsika izany na eny amin'ny nivony ireny Facebook ireny na ny boky na ny resaka eny an-dalana aza amin'ny fisalasalana mahakasika ny ampahany sasany amin'ny Baiboly na ihany koa amin'ny fanasongadinana fantatra ny singa maha olombelona ao amin'izany dia very ny tanteraka ny fanomboaka asian'Andriamanitra vereziny ireny dia tonga osa ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy tonga hamela ny tenantsika ho voataonan'ireo famelezana atao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mbola velona izany ankehitriny miteny amin'ny fon'olombelona manome aina vao an'ireo izay vonona iaino azy sy hanaraka ny fampianarana. Isika kosa tokony hitandrina isika amin'ireny fampianarana izay mitarika ho amin'ny fanafoanana ireo vavolombelona roa ireny fa isika kosa dia aoka hijoro mandrakariva fa fantatsika fa tenin'Andriamanitra no hery mamelona ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Ry Andriamanitra tianay misaotra anao izay ny amin'ny lesona nomenao. Misaotra ihany koa manambara
ny fahamarinana jany. Gataka aminao izahay mba hanotsaka ny fanainao masina aminay tsirairay avy, ka ho tia sy hitady ny fahamarinana avy aminao ny izahay, andeha araka ny sitraponao ka ho tonga ihany koa fahazavana amin'ny manodidina anay rehetra eny. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.